Filoham-panjakana 70 sy lehibena gouvernemanta 70 ankoatr'ireo ministra sy tompony andraikitra isan-tsokajy no mandray anjara amin'ity fikaonan-doha momba fampandrosoana maharitra ny Rio+20 ity. Ny alarobia 20 Jona no nitanterahana lanonam-panokafana izay nandraisan'ny filoha breziliana Ramatoa Dilma Rousseff fitenenana. Narahany sekretera jeneralin'ny firenena mikambana Andriamatoa Ban Ki-moon. Samy namariparitra ny tokony andraisan'ny firenena tsirairay an-tanana ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fampiasana izany ho lasa fampandrosoana maharitra ireo nandray anjara fitenenana ireo. Ny filohan'ny tetezamita Andry Nirina Rajoelina izay nanatrika ity lanonam-panokafana ity dia andray fitenenana androany alakamisy 2 Jona manomboka amin'ny 3 ora aty Brezila, izany hoe manomboka amin'ny 7 ora alina ora ny Madagasikara. Raha ny fandaharana dia 7 amin'ireo hanao lahateny ny filohan'ny tetezamita.